Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, velona avy any Nazareta, hivavaka antsika. Tompo Andriamanitra, rainay tsara indrindra ianao. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Tonga indray izay Tompo malalo, hiaraka etoka dia mangataka ny fanatrehan'ny fanahinao masina, hitarika n'izao fotoana izao, ary ny fanahinao masina no ampiteny ahy. Apetreo ny nofoko, ampangino ny nofoko, faoka ianao Jesosy Kristy Tompo no hisandratra. Dia misaotra dera laza, voninahitra anao Tompo, anao izay hatramin'ny taloha indrindra, ary ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny mbola hiverenako eto dia ny tohiny lay fiderana an'Andriamanitra, hoe efa niazavaiko teo amin'ny vidéo tapany voalohany hoe ahoana zany midera an'Andriamanitra zany, olona manao ahoana, ary ihany koa zany hoe ny fiderana zay antsika dia tsy voatery hoe any akalamanjanany be, tsy voatery hoe malaza be ianao vao zay hoe midera an'Andriamanitra, fa nao an-trano ary ianao midera dia afaka midera naiza naiza zany. Ary ihany koa zany nitondrantsika amin'ny tapany faharoa eto dia ny tenin'Andriamanitra niraisintsika manko tamin'izay fotoana zay dia mino fa tao amin'ny salamo, tao amin'ny salamo lay tenin'Andriamanitra niraisintsika. Jereko amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo Salamo fahafito. Alleluia. Ya, salamo fahafito, zay manambara ny fitarainana nataon'i Davida tamin'ny nanindian'i Saoly azy teto. Dia ny hira Davida eto, le vavaka nataony zany nataony ankira. Fantatsika ihany koa zany Davida fa mpitendry lokanga, zay zany ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny Tompo azy. Tsika tsirairay avy koa dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana zay omeny Tompo atsika. Amen. Dia ny tapany faharoa zany hitondrantsika an'izay hoe fiderana an'Andriamanitra zay dia hovakintsika ny Apokalipsy 4. Apokalipsy 4. Afaka mamaky ianao any an-tokantrano any ny fiderana an'Andriamanitra zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny masina izy dia jerentsika hoe ahoana reo olona 420 miankoka eo anatrehany. Afaka mamaky ny rehetrarehetra anao Apokalipsy 4 fa zaho tsy dia manana fotoana firy, fa ameko antsika zany ny tenin'ny verset mba hovakintsika, satria tsika mila mamaky baiboly ihany koa. Apokalipsy 4 dia vakintsika hatramin'ny farany, fa ho hitantsika hoe ahoana ny fiderana ao an-danitra ao. Ny fiderana ao an-danitra ao manao ahoana, na ny zava-boary mamaky tsika hatramin'ny farany eo, na ny zava-mananaina dia midera an'Andriamanitra manome voninahitra azy. Ka vao maika moa isika zay no arian'Andriamanitra. Misy ny olona indraindray kamony midera, tsy mahavita na manokatra ny omolotra antsika io hidera an'Andriamanitra. Tsy mahavita antsika na handio an Jesosy. Itsika no ariny. Raha mamaky an'io Apokalipsy 4 io isika dia ho hitantsika ahoana ny fiderana ataon'izy ireo ao an-danitra ao. Amen. Ary tsy mitsahatra miantso hoe masina ny Tompo Andriamanitra antsika. Masina izy, mendrika azy io fiderana io. Dia zay angalarin'ny Satana zay zavatra zay dia maro no ampirainy ho azy.
Zany hoe avadika an'izy mihira ho an'izao tontolo izao. Eto zany hitondrako ny tapany faharoa hoe itsika zay mpihira tsy midika zay hoe raha nanazava teto zao hoe ny fideran'Andriamanitra zany ny hira zay hoentsika tsy voatery alaza be tsika, fa raha ohatra ka izay no nomeny tompo anao nahazo fitahina ianao lasa mpihira malaza, dia aoka zany mba hoentitsika ho voninahitrin'Andriamanitra. Satria maro tsika midera an' Jesosy manao hira fiderana nefa mifangaroaro ampihirana izao tontolo izao. Misy ny manao kabaret, mandeha any amin'ny mpanao kabaret nefa jerentsika any amin'ny kabaret zany olona misotro toka ao mety hitentsika hoe andeha hitoro filazantsara, kanefa ny akamaroantsika zany lasa tsika indray zany no salany hoe manao ny fanaon'izy ireo, manaraka ny fanaon'izy ireny, de manao kabaret de miaraka mpihira an'izao tontolo izao. Ny hiran'Andriamanitra tsy natao hihira hiaraka mihira an'izao tontolo izao, fa raha ohatra ka hoe ianao no anao fampisehoana na andeha ho any amin'ny kabaret hitory izay indray hafa, hitory hampalala an' Jesosy amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, ary ianao mandeha araka an'izay ihany koa, satria le hira hoentinao zay toriana de ho an'i Jesosy. Halleluja, ho an'i Jesosy fa tsy anao, tsy anao le hira hoentinao ho torianao, fa ny tompo io. Talentany miny ianao ka ampiasainao, ampiasao ho an'i Jesosy. Aoka Jesosy no hita fa tsy isika. Ka itsika indray ohatra zao misy fampisehoana, misy hira atao any ohatra raisiko ohatra Tsonjombe, hira mpidera ao fa jerenao mifangaro ampihira an'izao tontolo izao. Itsika kristianina, itsika no fahazavana ry hava, ampitiavana no izarako an'izany. Tsy natao hiaroaro isika, natao hampalala ny marina isika. Reo mpihiran'izao tontolo izao ireo anefa ao anatin'ny fisotroana toka, ao anatin'ny fijangatsangana, ao amin'ny fitafiana Jezabela, fitafiana mitanjatanjaka, fijejejona. Efa tsika lazaina hitory an' Jesosy lasa miaraka, lasa mifangaro le hira, de hoe hira fideran'Andriamanitra aloha de avy eo mitapany hira an'izao tontolo izao. Aoka tsika hiala amin'izany, satria tsisy fiaroaroantsika amin'ny fanao izao tontolo izao. Jaona voalohany manambara zany ao amin'ny jaona voalohany vakitsika, jaona voalohany toko fa roa. Halleluja. Ya jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo manambara hoe aza ty izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, fa izay rehetra ty izao tontolo izao de tsisy fitiavana ny ray hoy izy, fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. De ny avy amin'ny ray de tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Afaka vakitsika ny tenin'Andriamanitra any an-trano any hatramin'ny farany ihany koa. Manambara zany fa tsisy hiaroantsika amin'izao tontolo izao. Ny fideran'Andriamanitra de ho an'Andriamanitra irery ihany, satria ireo mpihira an'izao tontolo izao de midera ny Satana fa tsy midera n'Andriamanitra. Andriamanitra tsika ve Andriamanitra mifangaro? Andriamanitra tsika ve Andriamanitra ny miaroarona? Afa hoe mitory, andeha hitory ny filazantsara ianao, andeha ohatra any ambanivohitra na any an-drenivohitra mitory, anao samy rery anambara ny tompo. Fa raha vao misy fiarona de efa tsy ao ny tompo zay, satria tsy avy amin'ny tompo zay, satria ianao
ny fahamarinana no torinao ahoana avy eo misy iran'izao tontolo zay ndray koa rehefa avy eo tsia ry havana tsia mibeba isika mibeba ary eo anatin'izay koa ny fitafiana maha-kristianina mihira tsika manao hira fiderana nefa fitafiny izao tontolo izao no anaovantsika manao pataloha manao zay manfo manao clip amin'ny pataloha mitovy amin'ny clip n'izao tontolo izao itsika miavaka itsika ny tokony arahany izy ireo fa tsy itsika indray no anaraka ny fanaon'izy ireo amen mivadika ny fitoriana filazantsara kira kehitriny tsy natao ho atsika tsy atao iriariatsika tsy nohony amintsika io na io feontsika eo Jesosy no manome ary ny fideranan'Andriamanitra ihany koa tsy voatery hoe ianao mahay feo vao zay hoe hiderany tombo matetika manko zay ny atsika hoe mahay feo izy talenta omeny tompo io anomeza-pahasoavana omeny hain'ny tompo maka an'io raha tsy hainao ny midera azy raha tsy hoentinao amin'ny fahamarinana halleluja misy ihany koa ny mahay feo fa feo tsy avy amin'ny tompo na ny fanahy zazavavin-drano sirène des eaux fanahy zazavavin-drano mihira koa manampeo koa reny mipirana zao toa zao izy ireo no manome hery manome feo an'izy ireny fa ianao kristianina nandray an' Jesosy to sy mpamonjy amin'ny fiainanao ny feonao zay nomeny Jesosy ianao dia ho an' Jesosy irery ihany tsisy ifangarona amen aoka zany tsika raha ohatra ka hoe nomeny Jesosy nahazo fitahina lasa malaza be mihira hoentintsika ho an' Jesosy zay zavatra zay ampanetretena hoentintsika ho azy irery ihany fa tsy hoentintsika miaroaro any amin'izao tontolo izao halleluja amen de mino fa misy voaraintsika ao amin'izay tapany faharoa zay tiany tompo ambara zay ny amin'ny fideranan'Andriamanitra satria ny fiderana de hira karaha ianao olona tsotra na chorale ianao nomeny tompo talenta ao amin'ny chorale ianao nomeny ihany koa anjara asa amin'ny chorale mpitarika na mpihira ao amin'ny chorale ao amin'ny fiangonana tiako teneny eto dia ao koa ho ajaintsika ny tenatsika ho ajaintsika ho atsika chorale satria maro koa tsika chorale nefa tsika samy chorale mifampisimpasipa mifampiakompikompla samy chorale tempoly ny fanahy masina isika tempoly zany fiarahana zany dia ao mifanambadiana mpivady ara-dalàna nareo fantatry ny ray aman-dreny fantatry ny pastera zay amin'izay fotoana zay ianao de fantatra hoe fofombady ny ianona sy ianona fa tsy le amin'ny takotakona de lasa ianareo midery ery atsehatra ery amin'ny pilipitran'Andriamanitra nefa ao anatin'ny fijangajangana mandoto ny altaran'Andriamanitra ny fiderana ry havana ny hira fiderana de iderahantsika ny tompo amin'ny fahamasinana amin'ny fandehanany fahamarinana kristianina marina mijoro amin'ny fahamarinana ka na ianao mpihira any an-trano mpiangonana mpihira ianao eny an-dalambe mandeha mitory any Akalamanjana any amin'ny toerana maro samihafa ajao ny tenanao ary ihany koa mandehana amin'ny fahamarinana fahamasinana mandehana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana matahoran'Andriamanitra zay nanome anao an'io talenta io matahora azy iderao azy ny hira zay nomeny anao aza maimaika ifangaro amin'ny piran'izao tontolo zao amin'izay hoe alaza ny hirako de andeha hiaraka mihira amin'ny piran'izao tontolo zao nefa fadika ny satana raha malaza ianao androany nefa rapitso androany malaza ianao azonao ny vola misy olona miteny anao ndao anao spectacle ary miaraka aminay ndao hiaraka aminay amin'izay eny mihira anao andao famenay vola ianao noho nylay mivola be voarabiraby ianao de lasa kanefa ny fanahinao hoaiza rehefa avy eo any ianao voataritarika any ajao na de tsy malaza ianao na hira ray omeny Jesosy ianao hira roa omeny Jesosy ianao iderao zany na ao an-tranonao na mandeha ianao na any amin'ny toerana mandeha mitory ianao
eny an-dalana, afaka efa mihira ianao, midery ianao, tsy voatery halaza izay le fandrika ny satana am'izao. Ahatonga antsika irearea ka tsy maintsy malaza vao zay hoe mpidera, zay vao fantatra hoe midera ny tompo. Tia riavana. Davida tsy hoe nalaza de eny am'izao tontolo izao. Ny fiderana de vavaka, ny fiderana de vavaka. Vakio ny Apokalypsy toko 4, fiderana an'Andriamanitra. Amen. Moa tsika ve midera an'Andriamanitra tokoa amin'ny fahamasinana, amin'ny fahatahorana azy, amin'ny fitafiana mendrika, moa ve tsika midera azy tokoa. Halleluja. Amen. Ka ny fiderana zany mihira zay omenao amin'ny tompo. Manana fanomezam-pahasoava ianao mamorokira, manana fanomezam-pahasoava ianao hoe hira kalamanjana, de atao vaompahendrena sy amin'ny fahatahorana ny tompo. Satria tempolony ary azy io hira io atao hiderana azy, fa tsy ataonao hideranao ny tenanao ka hitadiavana laza avy amin'olona, fa mitadiava laza avy amin'Andriamanitra. Fa raha malaza ianao androany nefa ny fananao aiza rehefa avy eo. Ny tanjona antsika kristiana de ny hoany an-danitra, averina foana zay, ny hoany an-danitra. Ka raha antsika na de hoe malaza be, na de hoe mahira be de be, na de mahay feo, nefa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandeha araka ny fatahoran'Andriamanitra, dia zava-pôna raha azonao zao rehetra zao. Efa very ny fananao. Matahoran'Andriamanitra riavana, aza matahotra olona, aza mitady sitraka amin'olona, aza mitady laza avy amin'olona, tadiavo ny laza avy amin'Andriamanitra. Manaraka ho azy ny olona. Amen. De voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Amen, amen. Tahiny tompo daholo sika rehetra.